Mila mahay mitantana ireo harevon-janahary isika olombelona noho ny hamaroantsika eto an-tany. Io no votoatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana taty amin'ny faritra Atsimo andrefana izay tanteraina androany. Fanentanany vahoaka ato amin'ny faritra Atsimo andrefana no nataony lehiben'ny faritra mba hahay mikajy izany tontolo iainana izany raha nandray fitenenana izy. Vetsivetsy lahy alike tany toeraka avao. Ndao hampiasa amikitsy ireo area nataon-Dragnahary. Lohahevitsy mafonja manandanja ikaihantsika iaby hahay mandamy ny fampiasa hanagnano men-Dragnahary ireo. Fiangaviagnanay no fampatsaheva rolahy ka kajintsika miala olovan'ny taranaky. Tsy maintsy kajina ny harena voan-janahary noho ny hamaroan'ny zanakin'olombelona. Tian'olona zaina amin'izay zany dia manoloana ny hamaroantsika tia amin'ny faritra maneran-tany ho antsika tia amin'ny faritra Atsimo andrefana mitovy amin'izay koa ny mponina indrindra ho an'ny faritra Toliara Andrenivohitra dia mila mitantana amin'ny fahendrena, mila mitantana amin'ny fomba maharitra ireo harena voan-janahary ireo tsika satria ireo no antoky ny filaminana sy ny fahasalaman'ny tontolo manodidina antsika. Tsy ny ala ihany fa ny manodidina antsika no atao hoe tontolo iainana ka tokony hatandronana hatrany koa ny fahadiovan'ny lalina sy ireo hitantsika maso fa izany no atao hoe fampandrosoana.